Fumara Risimanaiba Atsabusi Ancha Anitei No Fatsisai Aneu Lachau Vavaka isika. Sotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray, raha mbola menao fotoana andrenesana ny teninao, ny matiny tsisy azo ny tenaina intsony, misaotra anao ny amin'izany antso izany, ianao mihitsy nefa miangavy lelaka ny faladianay, ohatra ny te laza mihitsy ianao Jesosy hoe ho avy tokoa ny fandringanana raha tsy mety mino zahay, ny teny nampitondrainao Jesosy, sambatra zay satria ny Andriamanitra mbola miala nenina aminay mandrakariva. Raha ny fahatezeranao no nampiarina na dia tsy nisy tonga teto akory zay na dia ray akory ary, fa ny famindramponao anie Jesosy mbola natoy izao anay, nahoana raha ny fonay iny dia mafy mihitsy, tsy mety makatony didinao, tsy mety mieno ny feo anao. Angatanay Jesosy androany, mba tsy handalo foana ty androany ty ka ho neninay mandrakizay, ho namelana ny teninao andalo fotsiny tao amin'ny sofina io, fa mba hakatoy mihitsy ny foko sy ny fonay izay tonga eto Jesosy. Marina fa Andriamanitra lehibe Jehovah ka mendriky ny oderaina indrindra, afaka miteny ianao na dia androany ihany ary ny amin'ny faharavana sy ny fahampitehany zao tontolo izao, fa mbola nilaza ianao Jesosy hoe andraso aloha hiala ny enina amin'ny farany. Misaotra indrindra ny amin'izany Jesosy, elao ny enina ihany aloha ndreo mba hibebaka izay ka hakatoy ny teninao. Ary mino aho fa misy olona tena vonina hibebaka eto androany, hakatoy zany didinao izany, re dia voly Satana efa androana teo re Jesosy, dia efa levona tsy manana anjareto amin'izao toerana izao, voafaritra amin'ny rano ao any amin'ny sofinay sy ny vavana ihany, levona mandrakizay izy ireo. Faoka kosa ny teninao hiasa Jesosy, mitenena araka ny fombanao, ka tsy ny sitraponay na ny sitrapoko natao, faoka ny sitraponao rery ihany. Sodra Jesosy ny dera sy ny azy ary mivonahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Dia faly manona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Ny alahady 2 Jolay androany dia ny perikôpantsika moa dia ny hoe fibebahana marina antoko ny fampihavanana. Zay ny perikôpantsika rehetra, ny teny izay hoentsika ny amin'izany fibebahana zany dia ny Isaia 7:50. Isaia 7:50 ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Zay efa lantsika tsy enjery. Angamba raha zany Isaia zany dia na mikipy ara ny olona dia mahay tsy enjery an'izany tenin'Andriamanitra izany. Isaia 7:50 no amehezana le anankitelo, misy teny anankitelo mantsy tao dia ny fehezo ho anatin'io teny anankiray io. Rehefa hitantsika zany Isaia 7:50 zany, andao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare, fa ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo ny mampiavina antavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tona ny fibebahana farany, mantany tena mihitsy aho hoe mety tona ninona indray re zany ny amin'ny heritony, tona ny fibebahana farany tena farany ve, dia ny ao aoriana zay hoe fibebahana tena farany indrindra mihitsy, satria androna ty tona ty zany tona ny fibebahana farany. Dia nibebaka zay tamin'ny sabotsy zay teny avoloa, dia rehefa nibebaka nandohalika eto dia tonga atao anatiny fanahin'i Jehovah moa dia aty amin'ny saina no miresaka. Vakiongeny Isaia 2:20 fa zany hoe dia zao mihitsy le fanana mange hoe io indray zay nareo sy le mibebaka, dia zao mihitsy le fanaontsika ozy, zay le atao dia mandohalika dia bebaka mangataka, fa rehefa aveo izy mialy eto dia nataonareo ihany no ataonareo rehefa aveo. Dia nitairiko moa pasteur Ioli, pasteur tena malahelo be ngeo amin'ny fanazy atao anatiko ato
tsy haiko na fanahy mamitaka koa na fanan'Andriamanitra ho zany de nyteny aho fa le fibebahantsika eny ao fa manomboka tsy akasitran'Andriamanitra tsony ny antona ohatra ny arak'le resaka le fanaovan'le fanahy tato anatiko de verina foana le hoe ibebaka tsika riavana de rehefa vita le fibebahana de ozy izy le pasteur hoe anaka voavela ny eloko ao tena azonao antoka ve zony tompo fa tena voavela ny eloko ny olona tao anatin'izany teny ianao hoe voavela ny eloko fa ny atao hoe fibebahana marina araka ny fampianaran'ny tompo a de tsy nyresaka be ataontsika intsony fa tonga de action ny andrasan'i Jesosy raha naka vadin'olona zany a mivoaka eo a de tsy le fibebahana mifona fotsiny a Jesosy fa inona ny ataoko zany very ozy le ranabavy pastera atokoana moa zany le vadin'olona atao tranona iato de nytena anazy a vadiniza vadin'iza tsara hoe naveriko ny teny mihitsy pastera koa masosotra zay mihitsy nataony vadin'olona hay an'olona de re an'olona ho izy de atao inona raha nareo zao no antanina am'izany tanao fa ny problema io no mamelona azy mianakavy azoko ihany le toerany a raha le fa ne zao hoe pastera amreto zanako anankitelo reto izy indray no amelona anay de hoy za hoe na soa ianao hitazona an'le vadin'olona de ianao ambany oziny de hitanao fa mety mandeha kely ny fiainanao de avy eo miraikitra de avy eo eratsy noho ny teo aloha na ianao amela an'le vadin'olona de antso ny tena vadinao satria ny mpanao anao no vadinao safidy ny anjaratsika hay ve pastera za ihany a de inona ny azon'ny pastera atao inona moa ny azoko atao am'izany a za tsy afaka hanambady anao na hisaraka amin'ny vadiko natoky inona ny azoko atao am'izany misy karazan'olona mihitsy zany a ohatry ny mieritreritra hoe tsy tiatsika tsy tiako avela le fahotako a fa misisika mitady hoe miovaolana mihitsy aloha hoe inona ny akoatran'izay fa hito aloha tsy azoko avela mihitsy reto hoe aza mpanao tsolotra hatram'izay fa tia ny veniko fa sao misy option hafa ohatra misy option B zany de option A ny option A zany hoe tazoma ihany ty fa ny ataoko ihany ny ataoko na ihany koa misy option B ihany hoe zao pastera akoatran'izay sao de misy vahaolana tsy misy afa-tsy ny fibebahana irery ihany eto malahelo mihitsy ianao rehefa mitetitety hatrany ambany vohatra any amin'ny fahantrany olona farany teo zao zaza efatra 12 taona le zokondrindra 12 taona sy tapa moa zany izy de le faharoa 9 taona de le fahatelo 5 taona ary le zaza farany 2 taona sy tapany de rehefa namangy eto amin'ny toerana aizy dadanareo toy izy le 12 taona vavy mato dadanay ny pastera nandeha ny asa de efa ela be hono izy nandeha ny asa zay mihitsy nataony hoe ono izy nandeha ny asa de tsy miverina tsony izy mandrakity ny androany fa ngamba any maziangahany zany izy de efa ela be ve dadanareo ela be izy ny teo ary mamanareo zany aizy de mamanay koa pastera 2 andro zay tsy no tato trano ny dadany zany tsy ao fa lasa nitady vola de tsy miverina tsony nanambady hafa any angamba tsy fantatra de ny mama noho le tsy fisina ao an-trano koa de lasa tady vola de zaza 12 taona zany no mitaiza zaza 9 taona sy 5 taona ary 2 taona de inona kiny sakafonareo atao trano sady nitondrony le sio de jereko ohatr'izao zany le sio eny aketo zany misy tsaramaso ve sa inona ny ao anatiny ina rano angety anaty sio ty io pastera io ny ampangotrahana ty sotronay rano raha lasa ranavavy ny ampangotrahana fa tena tsy hitako tsono azy natao zay amitiko hatramin'ny patalohako ty mihitsy Jesosy amenandreto rehefa tsy hita zay hoanina fa tena malahelo de rehefa mahita vahoaka be ohatra zao mihitsy de te hitroatra amin'ny foko andao rahalatsika ifanampy pinao amitsika ane zany ataotsika ifamelona andaotsika teny ifanoa de faly veara za mananakanjo telo nefa misy olona tena mangatsika be mihitsy ihany tena misy olona tsy manana efa nitantara taminareo zany hoe misy olona hoa kitapo ingamby intelo zay nameriny kitapo fitondrana baiboly ny nandrahoana le vita bata hoditra be taloha le hitanareo le hoditra be reny lasa iza ny ilany io nandainga le rahalahy lany ny voalavo pastera sady mitedike zavatra io ihany miala avany le zanankely zay naingany zany pastera fa nataony aloka io le kitapo marina ve zany rahalahy eny pastera marina zany sady manomboka mangano any le rahalahy mitetetika le kitay ka tsy aloha ve pastera mba maty rapisto izay maty androany de raha azoko tsara ngeoa zany ty ilana kitapo ty rehefa kelikely tsy hita eo tsony any ko satria tsy maintsy io koa zany no atao fanampiny de malahelo anao any ampitetezana any ianao de tsy tanao ampahery an'le olona moa ianao hoe mahereza rahalahy fiadanana ho aminao ohatra mivoamay mandatsy an'le olona koa le mahereza rahalahy satria ampaherezinao izy nefa ny
hoan'ny ara-tsy misy de ohatra ny teteny izy hoe ngamole hoe teny hoe mahireza moka ve nananay hanina be zany de lasa sarotra am'izay mampahery ny olona satria reraka loatra ny fony sy ny fanahy raha hitanao zany hoe ranomasona ray-pianakaviana tsy milatsaka tazanao anaty masony hoe mangano any ty rahalahy ty tomoko izy sisa mahireza rahalahy sady ny ala koa ny teny inona Jesosy no atao am'izany nga moa vitany mahireza koa moa izy io hoe lasa ny resaka tam'izay manana rahalahy manangolonareo de ameo le olona ry na vary eraky ny sotrokelesiky ny raika-pokary no mianazy de teo ny fony ny ahita hoe Jesosy tena tsy mahavonjy ve ny fivavahana kristianina Jesosy raha zao etahany olona rehetrarehetra mivavaka zao ny Jesosy ohatrany voamay ny ena antre ary ohatrany misy marina eny le filazana hoe hatramin'ny idiran'ny fivavahana kristianina nampahanitra ny Madagasikara de ty resaky ty no men'ny tompo a Isaia 59 tanako izy Jehova tsy foy fa mahavonjy fa le eloka mihitsy ny tenin'ny tompo le eloka anie nareo izy tsy nisy reny ray aman-dreny za mihitsy ny kisarisary eo andoha koa sady amin'ny fony telo maraina tsy nisy mihitsy izy ka ianao nanana ny zanaka hoe tsy nisy ankohanina de nanao mihitsy hoe mbola aiza ny anjohanareo e zao tsisy ankohanina mihitsy mahafinaritra ty nona tsisy ankohanina ty falivenareo raha tsy manana ankohanina zanakitsika malahelo hoe de ozy ny tompo hoe za koa ne ozy ohatry zany tena malahelo mahita ny fahantrano malagasy fa te hidina monjy azy fa tena be loatra ny eloka zay natao de ampitomboko ny fahoriana mahazo azy mba hibebahany raha mbola tsy hiverina ny malagasy de mbola ho ratsy lavitra noho izao mifahavoazantsika fa mandeha sady mantsy ny andro ririnina de fa mandeha le parapampapampa gaga koa moa fa lasa ty ampiangonana koa hoe mialasa misy papampa masina zany ozy hoe misy langa masina koa zany antso azy de izy koasakoasa masina alefa fa mampanontany tena mihitsy ane izy te tamza demo azafaty fa io lery motsy am fa mikrisa be tamza demoniaka mantsy ny nalalako hoe raha vao manao era-pifoazana amin'ny mpiandry de mihira de mirehatra be ny sofiky sy ny lohako de tapianako mangina ho tsy tiako zany izy zany de sady miteny am'le mpiandry fa le mpiandry moa tsy manaraka am'baiko ny devoly de mamay be mihitsy ho vatako ray manontolo ro vao ira-pifoazana io ny irainy tena mirehatra ny anatiko any may ohatry zay le hira sady koa le hira am'zany le mpihira am'zany mihira amin'ny fono mihitsy de raha vao ira FFPM ny rany mirehatra eny fa tsy tena ohatry ny lera-pifoazana zany hoe mamay ihany ny vatako zany eniko mamay ihany de azo kiainana ihany arakaraky le olona mihira fa rehefa misy hira evangelika tsotra tahaka ny hoe hirany azafato ohatra hoe hirana mpanakanto tsy ara-pilazany tsara fa hipiranyzao tontolo zao de manana hira-pivavahany izy ohatra de rehefa mira le olona ohatra ny hoe Jesosy belohatreny fitiavanao aye de zako hoe tsy manaraka fa omenao any soa demoniaka amin'io sarobidiama ay tsara tinay de sady makafi mihitsy zany le devoly sy azoko zany tam'izany fotoanandro zany taty arina voana alala hoe ay ve nanotononkira sy ny hira ary de fa fandroahana devoly de reo hira reo zany samy manana inona moa zany ny asany ny hira-pifoazana zany ny tena zavatra tsy zakany devoly indrindra de ny hira faran'izay tsy de mampiotsina azy de ny hiran'ny ran'olona tsotra nefa mihira evangelika satria le fananamronan'le olona azy amin'ny mampihira tsotra azy de misy am'ireny natao hidediavam-bola be de be ny kristianina ozy izy lasa mivavaka fa andao mba mironana hira ray aloha de mandeha izy aloha hoe an'olo tena hoany tsisy mpamonjy fa olom-baovao de mihira ery mihira tsy anao tsony aho e veo am'izay mivoaka le artiste avany tonga de mandeha daholy am'izay nrehetrarehetra hoe ohatra manao hoe kisakisaka am'izay anao Jesosy fa anaindray zao ny sehatra de raha mijery isa-tokantrano any ny tompo de ohatra zany mihitsy vavaka lahady fa nylatsinainy samy manao zay ataony ahoana mona fahantanany tompo miasa ao anatin'izany ny tompo any antena zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra tamin'ny pentekoste mialohan'ny pentekoste iny fanao moa rehefa mitady rehefa mangataka torohevitra amin'ny tompony mangataka hoe Jesosy mba hiteneny hoe inona ny torotiany efa nomananao anaty perikopa Jesosy
fa inona ny famanginao amin'ity androny latsahan'ny fanymasiny ity satria fiovanany tetiavinao vony tetiavinao dia nantany teo ambony fandriana dia nitsangana amin'izay ipetraka inona Jesosy dia nisy boky izay ho any vakiako ianonareo le tantara tao amin'le boky berger allemand zao le tantaran'le berger allemand nisy berger allemand ana police fédérale dia io berger allemand tena niasa be tao amin'ireo polisy ireo nanao ny asany dia misy hoe misy fotoana fofoesiko moa fa fohy fotoana misy fotoana rehefa mitady drogue io dia alefa eo zany ny zavatra ny kitapo dia fofony dia fatany ato misy ato sisy dia be deaibe zavatra nataon'io anisan'ny tena nampiavaka an'ity berger allemand ty raha lasa ranabavy ny toetrany fa raha vao miady ry zareo anatin'ny birao ao dia mitsingirana le lohan'le berger allemand dia vane sady mijery izy zany dia rehefa mahita an'iny ka ny vazaha moa tena tia biby be mihitsy dia rehefa mahita an'iny zany le namany dia mane alao tsy miady fa malahely be ty berger allemand ty dia tsy miady ry zareo mason'le berger allemand raha hoe mifamaly zany dia lasa mivoaka ny ivelany any dia anisan'ny mampiavaka an'ity berger allemand ty koa izy no mifomaraina dia manaitra ny olona rehetra ny akamarony tao anatin'io atao hoe koro anankiray io zany le tsiko moa zany na miaramila eo na polisy dia izy manaitra an'io fa ny zavatra nisy maty io berger allemand io dia rehefa maty io berger allemand io dia nanaovana ohatrany manoatra noho ny olona mena chevalier natao daholo dia nalevina amin'ny fasana anankiray mitokana mihitsy dia alohany amin'ny nandevenana azy dia nasiana sainam-pirenena zay teo ambony teny tsofana tsofana anjomara le alika dia rehefa vita io dia nitoraka salio amin'izay ny rehetrarehetra tantara tena nisy zany dia nalevina le alika vita zay dia tsy azo itsahana ny perimetra ny levenan'io alika io dia ozy mifanaraka raha zareo mba ho fahatserovana n'ity berger allemand ty dia zao mamoaka diditsika fa mba ho fahatserovana azy ato amin'ny birao dia tsy azo ataony miady ato anatin'ny birao faharoa dia satria tsy eo ntsony ny mpamohantsika maraina dia miezakitsika samy mifo maraina manao zay ho afany dia zay taitra maraina no manaitra no mamony ny anamana rehetrarehetra dia nisy didididy maromaro navoakan'le olona dia tao anatin'le boky izy io dia ozy mantsain'ny tompo inona moa zany ny diran'ny tantara amin'ny berger allemand sy ny pentecote zay mihitsy ny tao andohako tao inona ny ifandraisany zany tsy azonao ve zany ozy izy Jesosy ao anaty loha ao izany dia inona ho any tsy azoko hitanao izy izy ny berger allemand raha ozy izy Jesosy najain'ny olona fatratra fa zany io izy ny tompo tsy misy manajy ohatran'izany berger allemand pastera tsy miady ny olona rehefa ao amin'ny birao izy manomboka lalàna hoe andao tsy aditsika ho fahatserovana amin'ny berger allemand andaotsika hifankaty ho fahatserovana amin'ny berger allemand andaotsika hifomaraina andaotsika anao zao fa tena malahelo mafy ny berger allemand fa teo ambony fandriana dia nidina teo amin'ny fandriana eo fantomany fotsiny Jesosy mamenatra biny eo azany enao ampitahina amin'ny biby zany Jesosy ny tompo ka fa tsy hitako tsony ny ampitahanareo amako izy fa ny fotoam-pifoazana antara indrindra ao am-piangonana raha mifanao fotoana ami'roa ny olona tsy olana aminy na miroso dimy ary efa eo amin'iny miady ianareo tsy mahatsiaro hoe zany nampiavana anareo tsy olana amin'ny olona miady pastera fa ny alika ary ajain'ny olona hoe andaotsika tsy ady fa tsy nisy patekoty vitako ny lahadiny iny ranomasy fotsiny teo ambony altara nangovotra pehatra amin'ny lohaliko ny tenin'ny mpino zao raha laha alao ajanona amin'izay ny fivavahana rehefa tsy hanompotsika ampy zay raha laha raha mbola miady nareo tao ka dia efajoro dia tenenao hoe mialahy ianao pastera fa tsy vitanareo zay tsy vitanao zay fa marary be ny saiko mieritreritra ho hoe ny tompo namonjy anao io ambony sezy io ataotsika ohatran'izany izy sy hoe mampitany tenany ohatry mitsanatry mitovy amin'ny alika dia ho rary ny ve zany mantsy mipino nandeha nitoryteniteny tomany fotsiny zara sady mamafaramaso izy amantsitria ohatra manala baraka Jesosy ohatrany zazakely aty sisa tomany fotsiny nataoko rarany lahadiny iny malahelo ao Jesosy malahelo Jesosy inona ny azo atao anao Jesosy bebao ny olona pastera ianao miala amin'ny ratsy raha mbola misy ratsy ataonao zany ny afatra azo dia mandraky ny andrano etiko eto tanana andrano amin'ny anarany Jesosy zany ny alika rahajain'ny vazaha fatratra fantatritsika moa fa mandolamande ny olona ny adafo raha mandaka alika
zany keny any eto amintsika alika tsy maninona raha misy mandaka tsotro zao fotsiny any andafy eny mbola tsy tany rehefa mba hitako tamin'ny telele izy raha mipetraka ny olona mba tonga ny vorona mipetrapetraka eny amin'ny olona eny de mba fahafahanana tia ny sakafo fa nitsika eny eny ahitana vorona ny ela de efa filesiny ao andato lohatsika ay zary nitifirako an'ity de lapoaly no moanina rehefa avy eo le toe-po mihitsy zany ny toe-po mamon'olona zany de normal raha ny teny le mpaminany zay hoe ny esprit manjaka ao Madagasikara nge izy de ny esprit de la mort ny esprit any fahafatesany satria maty tia manompo maty ny malagasy de eto le miteniteny tompo hoe indro ny tanany Jehova tsy foy fa mahavonjy tena te hamonjy ao Jesosy tsy efa laza taminareo tamin'ny alalan'ny pasteur Randrinatoandro vafa miteny amin'ny nofy antanio any ho afo ao ambarako aminao zany fa zao fotsiny tena mibeba de andao misy fotoana séance ray mihitsy ibebaka tsika anatina adiny ray monja mihitsy monja movie zany adiny ray ngarangidina de mitomany Jesosy aty masy ty vavo ty Jesosy mifosa olona loatra any rehefa mandray olona ianao ka mpivady andraisinao eo de inona moa zany metinareo am Jesosy le olana eo tokantrano pasteur inona zany problème nareo de rehefa mitanisa eo am'izay re mpivady reo araisinao le rangaha de tsy milazo io rangaha io afa-tsy ny faratsy ny vadiny fotsiny ivadiko mihitsy ny tena masika pasteur io mihitsy ny tena ohatran'izao io mihitsy ny ohatran'izao io mihitsy ny ohatran'izao de alanao am'izay ndray le rangaha de andray ary raisinandraynao ny eny inona ny tena olanareo atrano zao pasteur io vadiko mihitsy io rangaha io mihitsy ny ohatran'izao de io mihitsy ny ohatran'izao de ianao zany mivanaka fotsiny hoe iza zany ny tena diso marina zany amin'ny eto fa ndray koa milaza ny hito ny manao an'izao de tsisy valaka tamin'le fahotany Adama Eva antaniny Eva iza no nanao an'io mantseny Adama de nantaniny andray Adama iza nanao zany Eva menao mihitsy nanao an'izany ka fa iza ny tena marina rehefa itsy mena rany iny tsy mihitsy nanao an'izany de fanondretsika mianakavy hoe iza ny tena diso nefa raha ny tena marina zasy ianao ny tena diso raha mireconnaître raha mahalalitsika isanao hoe tena diso za tamin'ny narary mafy ny vadiko io tanany Jehova tsy fofa mahavonjy io narary tamin'ny roa telo taona angamba izay efa tsy hafanetsika teo ambony fandrina pasteur Rony nahazo fa ho faty raha matoa niditra aloha ny pasteur anankiray zay de niteny izy pasteur avany maheva tanàna pasteur maiza mionona ianao maiza mionona ahoana koa ohatra miteniteny foana nahazoko valimavaka io fa raha matoa tsy ho namantsika tsony pasteur mba mora aminao ve no miteny an'izany dimy anio any zanako hoe dimy aiza no amelomako an'izany zay pasteur zao namangy any tompo de tonga tao Ramatoa zay Ramatoa beba tsara fa naraha tsara am Jesosy tonga koa avany pasteur ny kely faritra zay koa izy taloha tonga izy mianaka avingy ianao pasteur za pasteur nanofo tamin'ny alina fa nitsotra be teto mivadinao tsotra be ahoana maty ho faty io vadinao io de ahoana ary nareo koa zay tonga rehetra avany ohatra milaza loza daholo fa tsy mba misy milaza hoe ho sitra ny Ramatoa de teo am'izay nandinika za zany io manamary tena ianao koa beba ianao mantsy ny Ramatoa ianao koa ny masika ianao mitabataba ianao tsy mba mahay mionona aloha de zay mba misy ato trano de zay aloha ny ononana de izy foana ny masika teo ianao koa nke ohatra zao hoe ianao koa nke Ramatoa io de ianao ny responsable andreto zaza dimy rehetra izy ary fatiko ahoana moa ny responsable andreo ahoana moa izy atao ahoana zany reo zaza dimy reo teo efa tonga natao mifamela tamin'ny daolo ny ray tapo taminy tonga amin'ny fotoana am'izay ny vavaka tsy amelako anao Jesosy fa ianao niteny hoe tanany Jehova tsy foy de napitsaka anjo masina de tao amin'ny tranolay niondrika nandohalika ny vavaka am'izay Jesosy io ny vadiko ianina ra ianina ny anarany tononoko feno ny anarany fantatrao ny momba n'io promotion aina avao io nanompo anao io za koa promotion anao Jesosy nitokananao nitomany be tamin'ny foky ray manontolo am'izay rehefa nitomany teo de namay be tany amin'ny lohako misy zatra mamay be nidina trany falaty de taitra aloha efa maninona ry azany foatra mamay be ny vatako toizako an'ilay vavaka nataoko rehefa elana may am'izay io vatako teo amin'ny nandohalika eo de nanomboka mivadika io lelako io ohatrany hoe tena ohatra za mihoatrotry zay de taitra be ny rafozam-bavy fa teo izy tonga de androany devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly fanamamitaka ozy izy
dia zany atsaiko manao mihitsy ray mihitsy aloha ray samy mandroaka daholo mihitsy alohanareo za koa nandroaka tao anaty ka miala raha fanamamitaka efa leo be mifanamamitaka mantsy efa tratra tamin'le sabatra volamena dia nandroaka miala amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny fanamamitaka rehetrarehetra ao anaty ko devina toy ihany nefa le resaka dia nytoy ihany ohatra ohatra za mio ohatra miteny misy fahasambarana be zay tao anatiko tao tsy fahasambarana tsy ohatra n'le tenenina ty am-piangonana hoe fiadanana navelako anareo dia naritsika manao hoe sotra Jesosy fa miala etsika tsisy fiadanana zany eo anatin'ny fotsika mbola mieritreritra hoe misy varo hanina fa fiadanana tena tsy haiko ny lazainy tsy hitako mihitsy ny tantarana azy aminareo fa misy fiadanana dia hoy aman-tsain'ny tompo raha ianao marina io dia atao fantatro zany zavatra tenenin'ny vavako zany fa ianao niteny eo anatin'ny baiboly ao hoe aoka angina raha misy am'teny tsy fantatra ka tsy fantatry amin'ny fiangonana dia sokatra ny sofiko tena eno am'izay teny ny vavako fa ny sofiko na eno zao ohatrohatran'izao ny continueny Jehovah Andriamanitra ray tsara sady masina indrindra ianao le mipetraka ambony seza fiandrianana lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny alfa sy omega ny Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetrarehetra ny andohana sy hafarana Jehovah mpiady mahery Jehovah mpanjaka malaza Jehovah Shalom Jehovah Jireh Jehovah Andriamanitra ray tsy lay tsy miova maly sy anio ary mandrakizay ny feonao mampiteraka ny deravavy feon'ny Jehovah mampisaraka ny kadesy feon'ny Jehovah dia ny teny fahamasinan'Andriamanitra rehetra vitsy zay rehetrarehetra zay dia ny lohako am'izay nandeha tamin'ny tany dia rehefa nandeha teo io amin'ny tany ohatra zao mititsongolo ty amin'ny tany io dia nitomany am'izay mamindra fo amiko Jehovah Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo na dia tsy noho ny amin'ny Leonida vadiko fa noho ny amiko zay mpanomponao nanompo anao na dia tsy noho ny amiko Jesosy fa noho ny aminao maty teo ambony hazo fijaliana amin'ireo fony vadiko Jesosy mpanoto zay mivady zany tena mpanota Jesosy tsy mendrika anao Jesosy nanomboka teo dia tsisy ny vadiko tsy ny fahotana voalazako za am'izay ny voalaza tsy mendrika Jesosy pastera manompo sampy andraindray mbola fitiavam-bola dia naseho an'ny tompo amin'ny fahotana ratsy indrindra nataoko inona ro izy nareo amin'ny fahotana ratsy indrindra nataoko vory mipiray le volana dia ozy izy mipiray le volana ndao tsy kitady vola eny ary dia niantso fotoam-bavaka anankiray dia zao mihitsy ny fanapahana aleo izy le pastera ray asiana fandraisana dia amin'izay mba sitranay mba mitombo ny rakitsy dia za mihitsy nanao hoe mba misimisy kokoa ny azo amin'izay fotoana andro zay zay mihitsy ny nataoko tamin'izay fa tamin'io fotoana andro io nampatsahivon'ny tompo hoe hatramin'ny tena ko raha namidinao izy izy fahotana ratsy indrindra nataonao fa tsy soa ihany fa tsy blasfème farajany tsy nahazo famela-keloka ianao ary mandray foana ianao dia mampandray olona fa ny olona mpandraisinao tsy misy tena mibebaka zany na ray ary manao batisa olona ianao fa olona tsy vita fibebahana ny ataonao batisa fona ho aza Jesosy ary hitako an'izany izy fotoana nampandray tao njaza maro lahy dia nitsoka ny tanako rehefa nandray ny fandraisana dia tia ny tenako zaraina ho anao dia tsy nidina tsony le tanana rehefa tsy netinidina le tanana tamin'izay dia modina noy tokoripamonjy mangy gaga be mivavaka hoe aiza koa ny anatin'ny fandraisana misy hira tamiko zany dia misy moa manao hoe efa fomba mipastera mihitsy manao improvisation ohatran'izany ka zany efa anaty mihitsy hoe ny prof ny tanako rehefa nanomboka tsy netinidina hoe Andriamanitra fa tsatra ny devoly ve ty sa maninona dia nibebaka ny fona dia nahidina zay vao nidina zay voasola zay hoe Andriamanitra fa nampatsahivon'ny tompo tamin'ny vadiko nandrareo fa nivarotra ny tenany menatra raha lasa ranabavy hatramin'izao nanomboka teo dia niroako ny fitiavam-bola mihitsy mifoka hoe miala ny fitiavam-bola miala ny anatiko any fa io ny animba rehefa kelikely eo ary ohatra za mihitsy kainaka hoe manohatra fahotany tena laviko mihitsy ry vola mijery ny daraboka miala azerako ny fitiavam-bola ao anatin'ny mifoka ao nitomany adiny ray adiny roa fahotako fotsiny fa tsy mifahotany hafa vitsy zay tena enkokosatra any amin'ny lohako ray manontolo ny atsembohana le niteneko anareo ao hoe tsy fantatra tsy ny fangaro le tonga any ambavany ho na tsy fantatra na atsembohana iny masirasira kely zay izy fa fana zany foana mahazo anareo rehefa mitomany sangana avy eo dia zao ny fanahany teny tamiko hoe asaivo matory ireo zao bavinao ireo sy io rafozam-bavinao io fa za no anasitrana anazy da nahono any eny ianao matory ozy ozy amantsena dia atory ave ray aman-dreny izy moa manao ana ray aman-dreny da nahono fa ny tompony teny io sitraniny rehefa mibebaka hono dia manasitrana dana koa amantseny rahavavindra matory ndana matory dia ianao rery nda nahono aza sina discussion ntsony tonga dia ndana matory natory izy rehetrarehetra za koa mba natory satria fa sabo tamin'ny 1 tamy 12 tany
tonga ny maraina reraka loatra ny olona tamin'ny vavaka izy sady falifaly be tany anaty-tany nisy fifaliana ny famela moa izay mivady talohan'io mamelana aho amantsy mivadiko dia sady nijery izy zaho amantsy anazy ny tenany hoe mamela fa ny tena marina ao boka ao misy rankinina tavela any be dia be ny olona manao zany mamela venao dia ao anao izy fa rehefa tena songirina ny eo ampony ao averiny foana io fahotany io vitsy zay mamela tena mifoko dia ny famely zay mivady izy amin'io fa mikikiky rindrina zay rehefa mitodika eny amin'ny rindrina dia ny olona miteny rehefa manao zany ny olona dia efa tsy namana tsony za natokony tompo nalako ny akanjoko natory rehefa vita ny torimaso tamin'ny enina gaga be ramatoa fa maninona ho hainao no manao dite vao maraina nga hainao ty tsy marary dia teo voataitra hoe ay sitrana ny vadiko ry avy ataovy mafy ho any jesosy misy zany ho any jesosy zany rahalahy ny aiky rahalahy sy ranabavy fa kai ny heliko ny hevitra nampisaraka tamiko tamin'Andriamanitra raha mbola manota ny FPVM hialy eto amintsika ny tanan'i Jehovah tsy hoatsy amindra ny ho any amin'ny hafa izy mbola hifampitazana etsika fa raha hiverina amin'Andriamanitra tsika ka hibebaka tena hifono dia ho voazontsika ny hoe amin'ity fiangonana ity no amonjenan'izao firenena izao sanganitsika hivavaka ny foko rehefa monjy mange taetanao maniry lalandava ika mba naminao sy afaka ao ampoko nefa nirinanao meno reny foko mantany ianao amin'ny anaran'i Jesosy izy ara ny tena diso amin'izao fiainana izao ny olona ve ny vadinao ve iza samy mamaly iza sotra Jesosy fa natsiaro zay fa ny fahotanay ny hevitra nampisaraka mbola hibebaka izay rehefa avy eo engany ny teny zay voarainay tsy hiverina aminao raha tsy efa mavita ny asa mamenatra Jesosy tena nao nampitafa na ny berger allemand raha misy vidiny any ivelany any atzay ny olona fa zay ny Jesosy ny fahotanay ihany ny fahotanay isan'andro isan'andro mafy ho an'ny foko Jesosy zarany hoe mandiny tena misy amin'ny fitaratra hoe nahoana ary any mafilo eo anatrehanao tsy mety mibebaka eo anatrehanao mamerina fahotana foana eo anatrehanao ka mampatezitra anao zany Jesosy raha mety ianao engany nitory teny teo ampiverina ndray eo anatrehanao sotra indrindra Jesosy mankasitraka Jesosy mametraka ny fiainany tsiraray avy eo ampela tananao voninahitry naranao ka ny mpanala fanadinana rehetra dia ho tanterahanao amin'ny teninao hoe tananao tsy fohy fa mahavonjy dia hamonjy azy tokoa ianao Jesosy haneo ny voninahitra ao amin'ny isa tokantrano sotra Jesosy zay rehetrarehetra hisotra anao manao hoe misotra Jesosy amen petrakitsika da hitodika amin'i Jesosy arary havako amin'izany tenin'Andriamanitra izany teny hiverina amin'ny tompontsika rehetrarehetra fa nandefa ny teniny tokoa ny tompontsika hanasitrana antsika tsirairay avy andeha atao antsika tena mifotsika ity hira tena mahafinaritra be tsy haiko fa ny hira-pirenena malagasy manko tamin'izay T5 dia vita tsenjery fa ity hira ity kosa rery havako aza atao antsika tsenjery fa tena ataovy ao amin'ny fonao izao hira izao hiverenantsika tsirairay avy amin'ny tompo Jesosy hoe Jehova ray maharo-po zay tia sy mamindra fo omia no ny atako mba mamindra fo amiko hitsangantsika rehetra hanao an'izany hira fahavalo amin'ny zato izany ny andininy voalohany ihany dia samy antoraka hany amin'ny tompontsika
tena hibebaka fa raha hiverina ianareo ny tompo dia ahoana ny toyany mino fa tsy tsenjery zany navoaky ny vavanao zany fa tena ho raisin'i Jesosy ry havako izay rehetra miverina androany faharoa amin'ny volana Jolay 2024. Jehovah ray marivo satia si mami rafu mami rafua tsinjovireny zanakao tsinjovireny zanakao miverina izao kamitaraina miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra raitsytoa amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Jesosy eo ndreto ny mpanota rehetra mitsangana mba miangavy re raha mba azonao atao mba hatodio izay ka amindrao fo fa irery izay ka mahantra. Androany re raha mba mety anao metezana dio anay tsirairay avy Jesosy hatrany ambony riana rehetra ny eny atreto amin'izao ambany riana izao ihany koa ho an'ny vahoaka rehetra eto hatramin'ny zazany ambokary androany re Jesosy sasao amin'ny rahanao soa izay tsirairay avy mba ho tanteraka tokoa ny teninao fantanan Jehovah tsy fofa mahavondry. Androany Jesosy eo ny elokay mampisaraka anay aminao rehetra androany dia ho totofanao avokoa amin'ny rahanao ka ho fotsy angatsakatsaka eo anatrehanao ny fijerinao anay amin'izao maraina amin'ny vaovao izao satria navaozinao isa-maraina tokoa ny famindramponao Andriamanitra raitsytoa ka izany ny fifalianay rehetra satria navelan'ny Andriamanitra ny fahotanay ny tanterahanao taminay tsirairay avy tokoa ny teninao fa Andriamanitra fitiavany ianao namindra fo sy niantra ianao ary nahary-po sady be famindrampo ka ataonay ahoana Jesosy Tompo no tsy araka amin'ny mpanao salamy hidera sy ankalaza ny anaranao satria rehefa voavelany ny eloko ny olona dia nika amin'ny mpanao salamy manao hoe sambatra ny olona izay voavelany ny elony voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsytoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalana Pilato mbona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakitra ho any an-danitra mipetraka van'Andriamanitra raitsytoa avy amin'ny avin'ny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao mbona ny olona masina famelahan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manomboka ny rery tompo ny tena fitiavako anao hanaraka sy anombo any hoany sy ho mandrakizay tamintano izay fa tanomitadi anako kana isan'andro na isan'ora tatano anao toko kana isan'andro na isan'ora tatano anao toko. Dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
amen. Mipetraka ianareo. dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary miaraba andreto mpanompon'Andriamanitra 20 mianadahy mianaka ireto natratra ny tsingeritaona naterahany androany hotononona amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoa isany. Andrianarson Laza Albert 27 taona, Ravelo Adjona Lova Nantenaina Estelle 10 taona, Rakotondrazafy Jean Alfred sy Rasoa Noro Ardera Bak Vololona 17 taona ny mariazy, Raketa Malala Beby, Razafy Tsalama Wendy Rayanala, Razafy ary manana Oeliana, Ravao ary nandrasana Orly avany Orly Nina 70 taona, Randria Malala Faly Manatsoa, Randria Malala Liantsoa, Randria Manantena ny aina, Rahary Vololona Maoly, Rakotona Vahy Anta Canada, Rasamy manana Luka, Andria Tahina Antry Ambinitsoa 12 taona, Randria Manatsoa Désiré, Randria Narsoa Richard, Ravelson Ontsoa, Ranaivo ary manana Tolotra Ekena, Razana Tovo Kevin, Maoly Stina, Ranaivo Sata Hery Mampionina Fanomezana, Randria Notaianiavo Entsoa sy Raymond 7 taona ny mariazy, Randria Mifalina Sandratra 14 taona, Rakoto ary manana hery na avy fandresena ary Rakoto ary sofenitra manitra arena. Dia miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy ny fiangonana ray manontolo. Jesosy ene mbola omba hita ary amin'ny tombonandro mandrakariva. Ny kadao tsara indrindra atolotra ho anareo tompony aniversera rehetra na nasoratra na tsy nasoratra dia ao amin'ny Isaia 4:50 ary ny 9:10. Isaia 4:50 ary ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehova mpamindra fo aminao. Ho tanteraka aminao tokoa anie zany tenin'Andriamanitra kadao tsara tarehy homeny anao zany, fa ny fiangonana kosa hitsangana hivavaka ho anareo rehetra ireo. Jesosy io midera anao mankalaza anao manome voninahitra anao, mitsangana izay rehetra mivavaka ho an'ireo mpanomponao ireo nanoratra anarana nefa misy koa tsy nanoratra amin'ny tsingeritaona mbola nomenao, fa tonga kosa nanatitra an'izany teto anatrehanao ho fisaorana anao, satria tsapan'izy ireo ary tsapanay rehetra koa, fa tsy mahay manampy zahay na dia andro ray na minitra ray na segondra ray eo amin'ny fiainanay ara, fa mifamindramponao ny mbola tsy mahalanindritranay toy izao. Ireo ny mpanomponao Jesosy, misy ny zaza, misy ny tanora, misy ny efa lehibe, mangataka aminao zay tehirisy foan'ireo eo aminao. Ny amin'ny fahazazana, ianao ny tantana, an'olon-tsaina na ho an'ray aman-dreny ny taiza, ka mpianatra azy amin'ny lalana tokony alehany ka tsy hiala amin'izany na dia mandra-pahantitra ny azy. Ao ny tanora, maro ny zavatra mifamoafao, nefa mahatoky izahay fa ianao no anisy fefy manodidina ka hiambina azy ireo amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao, fa mba handeha mandrakariva amin'ny tahotra sy ny ovitra eo amin'ny fitondrana ny fiainana. Na ny efa lehibe koa ara Jesosy tanteraka ny teninao, fa na dia mandra-pahantitra ny dia tsy niovy ianao ary porofoy mandrakariva izany fa tenenao ilay ray mikarakara sy momba an'izy ireo. Dia mananteny izay Jesosy fa ny fiainany rehetra na dia ty andro an'ity ihany ary ho fenonao fifaliana mihoatra noho izay eritreretiny, ary ny avy rehetra ny rapitso sy manaraka ho amarininao ny teny izay kadao tsara indrindra menao anazy androany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, voninahitra ny edy ho anao rery ihany. Amen. Petraka isika tompoko.
endriavana tonga eo any zavatra sarobidy indrindra ntsika rehetra eto anivon'ny fiangonana ray andro any resaka tamin'ity olona efa de olomody izy a le olomody amoa efa mihoatry ny 20 taona zany ka de zao ny tenin'io raha matobe io pastero hofaty a fa rehefa hofaty a tsy mitondra tapampandraitra miakatra any ambony a any an-danitra io a fa tsy ao amin'ny 2e étage tsy mitondra tapampandraitra miakatra any ambony ao izy noho izany holaniko ny fananako fomeko any malahelo hanaovako ny asa-piangonany hanaovako ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra faly ary tena nandona ny foko androany ry avako malala zay tonga eto a ninninona hitahin'Andriamanitra anao homeo azy so mifanatitra ataonao eto androany ny anjara birikanao hany an-danitra any tsy maintsy manorina trano any an-danitra any ny olona ka ny fanatitra dia anisan'ny fanorenana ny tranontsika rehetrarehetra hany an-danitra ary zay kay ny mahatonga ny baiboly miteny manao hoe zay manome am-pifaliana no tena ankasitrahana androany na tongeny ny fanatanterahany dekona de tena ampitsikitsikiana be mihitsy tia Jesosy a de misaotra azy ao am-po de faly be fa hitanao ny fitahin'Andriamanitra omety n'Andriamanitra atsika tsirairay afaka de manomezam-pifaliana androany fanatitra roa no tanterahantsika ry havako amin'ity haniwa hity de omeo an'Andriamanitra zay tena mendrika azy indrindrany a ary indrindra ny fonao sao adino a tsy ny vola ihany fa hatramin'ny fo ihany koa hatolory an' Jesosy ao anatin'izany mira ny sampana tompony anjara amin'ity anio ity.
Atavla yaniku niala chakuliku Jesusun leare anesun talisi Igas karawa fanevali afri Bawar kasikara kalasan lunilu Atavla yaniku niala chakuliku Jesusun leare anesun talisi Igas karawa fanevali afri Tiako izay dia ny tompo izay fatra mpitady ady ahita fa miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'izao tepolin'Andriamanitra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony arotrany amintsika mianakavy. Manasa antsika mpanajana indray iain'ny filazana sy ny vady masina ary ny fijoroana vavolombelona. Fampatsiarovana anio alahady roa Jolay 2024 dia ny famakiana ny tenintsika masina dia Salamo 70. Filazana tompoko ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana sika ray aman-dreny Tekona pia ao amin'ny mpamakilahy Madagasikara fa hisy ny Assemblée Générale ny 7 Jolay 2024 ho avy izao amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FM-tanàna Andrano Ampandrana. Manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'ny fotoana io fa zavatra maro no tapahana indrindra momba ny fanabeazana sy ny fitaizana ireo zanantsika. Manatitra fisaorana antsika rehetra ary manantena ny fahatongavantsika sahady fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony irotsaka amintsika. Filazana mpitombona aminareo ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Ampahafantarina isika fa araka ny tapaka tamin'ny fampihevitra rano fa 7 May 2024 izay natrehan'ny pastera président Dada Randrena Tandro Jean Joseph sy ny solotenan'ny Prof Ibe ary ny mpihevitra rahan'ny fiangonana Reny Tanandrano mba ho fitandrona ny filaminana sy ny fahamasinan'ny fiangonana dia mikatona ny efitrano rehetra izay tsy ampiasaina atao amin'ny fitandremana Tananandrano ary ao amin'ny rihana fahatelo dia ny sampana no tompona andraikitra amin'izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Isan-keritaona tombomasina Ambatomravavy taona 2024 riavana tonga indray ny isan-keritaona tombomasina Ambatomravavy izay anasantsika rehetra ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Zoma 7 Jolay 2024 amin'ny 10 ora maraina vavaka tendrombohitra ho tanterahana ny atoerana eo amin'ny toerana mahazatra. Misy takelaka fanoroana lalina ho an'izay tsy mbola teny atoerana amin'ny 4 ora tolakandro ny fankafana isan-keritaona aorian'io dia hisy fidirana lehibe. Amin'ny sabotsy 9 Jolay 2024 amin'ny 7 ora maraina fotoan-dehibe amin'ny 4 ora hariva tolakandro fotoan-dehibe arahana asa sy fampahirezana izay anasana mpiandry rehetra sy ny vahoakan'Andriamanitra mangetahita fanafana sy handray an'i Jesosy. Aorian'io kosa dia hisy ny antsambana lehibe ifandrombona ny antoko mpihira alahady 7 Jolay 2024 amin'ny 9 ora maraina fotoan-dehibe fanokanana ireo mpiandry entanana ny rehetra mba hamonjy ireo fotoana rehetra ireo ary hijanona eo an-toerana mandritra ny fotoana rehetra samy mitondra fotoam-pilasiana tanty-kitory sy kojakoja fidiovana eo amin'i Jesosy ianao ka tsara ny tokam-bavaka mandritra ireo fotoana ireo satria tombomasina ny Ambatomravavy. Misy fandaminana ny toerana mba hahafana milamina mandritra ny fotoana ary indrindra hialana amin'ny fitohanana ny alahady maraina tsara ny filasiana ny atoerana mba hahafana manomboka ara-potoana. Misy vatra sakafo amin'ny vidy mirary amin'ny fotoana rehetra mahakasika ny fitaterana zoma sabotsy depara Rahasalama amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora ka 7 arivo ariary ny frais aller retour. Ny alahady depara Likisoro amin'ny 9 ora maraina
7 arivo ariary ny frais aller retour vidy be manomboka ny alatsinainy hatramin'ny lakamisy eto Tanànandrano andaminana nisan'ny fiara manatitra eo amin'ny toerana ny aingan'ny fiara. Misy koa ny fiara miainga eo anosy ampitany voninkazo ny zoma sabotsy ary alady maraina toy ny ora voalaza teo aloha 530 ariary ny sarandalana mandroso ny verina tsy mividy tapakila mialoha. Misy ekipa manao zile hita eny ka izy andaman'ny fiara mifarana eo anosy ny fialana mario tsara ny fotoana iverena eo amin'izay matory any atoerana. Raha mila fanazavana fanambo dia antsoiny larana 034 70 880 00 pastera mbinina tompona andraikitra fitaterana. Koa efa vita ny fanatitra dia mangataka ny pastera mba mpandroso ny latromanara. Fifaliana ho anay ny mampafantatra antsika fiangonana fa ny fanateram-bokatra ny sampana fanantenana dia ho tanterana ny foloka hatramin'ny 9 jolay ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany alarobia 10 jolay varotra sakafo isan-karazany, alakamisy 13 jolay amin'ny rora sasany fianarana soratra masina iarana amin'ny pastera Alain mitondra ny lohahevitra hoe ry tanora tandremo fararara tafiditra amin'ny roro io. Sabotsy 12 jolay varotra sakafo isan-karazany amin'ny rora rodorodi ny fanantenana iarana amin'ny resy sampana fanantenana Nalamanga ao amin'ny rihana faefatra amin'ny 4 ora projection film moment j'ai raté l'enlèvement ao amin'ny rihana faefatra alahady 9 jolay fanompom-pivavahana amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny rora sasany tolakandro amin'ny 10 ora sasany comédie musicale Traveler Dem ahitanao hira dia mirindra ary tantara iarana amin'ny sampana fanantenana amin'io ihany koa nanatanterana amin'ny famaranana fifanana kitsitsaloka sy slama izay nikarakaraina ary nolona valosoa andre izay miendrika indrindra amin'izany ery lehibe ao anay ny fitsotroanareo am-bavaka sy ny fanohanareo anay mandritra izany fotoana izany koa dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Midera azy miaramila rehetra FFM Matanandranampandrana ho ampitambona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra Raisto izay fiangonana FFM Ambotra Trimoanala dia manentana antsika rehetra mba hiaraka iderin'Andriamanitra ao amin'ny sehatra maitso ao anala maitso cité iarana amin'ny gazy tsara midera sy groupe en live ny sabotsy 12 jolay 2024 ahitana sakafo tsakitsaky sy kilalao ary tombolazo na zavatra maro tsy misy mividim-pidirana fa ny valompo fanasana dia zaraina ny tompona andraikitra ny fiangonana Ambotra Trimoanala eto aminareo alahady 2 jolay sy ny alahady 7 jolay 2024 ka izay andeha no manantona ireo tompona andraikitra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana 7 piray ihany ny olona iray izy vavaka ho an'ny mpanala fanadinana makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana anjara voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Saotra tompoko tsy ndriko kely izay Ambotra Trimoanala izay satria any amin'ny fiangonana hoetiko manasa antsika rehetrarehetra ao amin'ny sehatra maitso anala maitso any aminay moa tsy dia andehanany sampana satria ratsy be ny lalana ny altaranay mbola ngezano ity eto Antananandrano ity dia anao tsangam-baton'ny 20 taona ry havana misy ihany tsy hoe kopikole an'ity fa mba ezahana mba mananky tsy hoe izay adalany toandrainy fa mba hoenika mba tsaratsara kokoa noho izao Tanànandrano izao ka dia manasa antsika rehetrarehetra ry havana amin'ny 15 ny volana Jona izay tia mideran'Andriamanitra ihany manko Jolay azafady izay tia mideran'Andriamanitra ihany tsy maintsy tonga ny an-danitra ka dia manasa antsika rehetrarehetra efa ao ivelany ao rehefa mifarana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia efa misy tompona andraikitra ny fiangonana dia mandray an'izay isika rehetrarehetra. Raha te haka invitation spéciale kosa ianao dia manantona na manokana rehefa mifarana ny fotoana hatramin'ny trano fisainana atsy. Zao ary tsika dia anatanteraka ny procession ry havana mandalova ety amin'ny altara mba hodinian'Andriamanitra ary izay anala bebe serapitso rehefa mandalo eto ianao dia teneny Jesosy hoe an'olon-tsainanahy ianao Jesosy ka dia misehova eto anatrehan'Andriamanitra. Zany nanaovantsika nyty ity hoe tsy angina rery ioby ny eo anao ry zona fa miposaka aminao ny fahazavana soa ny fanili-pamonjena. Zany no angatahantsika ny tompo hitari-dalana antsika ny tompo dia miseho eto anatrehan'Andriamanitra ry havako malala. 1:7 ihany ao amin'ny firana protestanta hitsangantsika rehetra hanao an'izany hira izany dia taritin'ireo dekona rehefa vita ny hira ny fanaovana ny procession.
anginare neo an'andriamanitra irery ihany. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Vavaka fivadikanana lehibe ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Ny fiangonana FVM manjaka ray mivavaka dia manatateraka vavaka fivadikanana lehibe ny 4 Jolay 7 manomboka amin'ny 7 maraina ny fidirana hatramin'ny 4 ny 5 Jolay 7 zao dia mifarana amin'ny fiderana lehibe izay ahafahana indreo sampana maro izay nasana kristiana rehetra tsy akanavaka indrindra ireo mpanala fanadinana bakalorea. Amin'ny fotoana io koa dia isy ny fampianarana soratra masina ary délivrance aloha hevitra banjina amin'ny vavaka fivadikanana io dia fifoazana hitondra fiovana sy fahazavana lehibe ho anao. Tongava maro miandry anao Jesosy ary ny fahasoavany sy ny fiadanany eo aminao sy ny ankonanao. Reto kosa ny zanaky ny fiangonana irosan'ny fandrenana ny tokantranomasina Madame Vivre Zafindra Pierre Philippine Pasteur Randrenatoandro Olidera Haingotina Mianadahavy Andaniny Andriamatora Nivarsozy Josoa mivady Mianadahavy ankilany dia falomanasanareo ny amin'ny fanamasinany fanambadian'ny zanany zandriny Raoely Arjao Andrianatoandro sy Rayanta Malala Vola Elizabeta izay toy tamin'ny FVM Tanandranampandrana ny sabotsy 9 Jolay 7 amin'ny 12 ora. Andriamatora manatsehiny Jean Raymond mivady, Ramatora manatsehiny Nicolas Patricia mivady Andaniny, Ramatora Zaverso Pauline ankilany dia falomanasanareo anatriky ny fanamasinany fanambadian'ny zafy ny zanany Randriamanga Jean Freddy sy Rabe Solofo Hobsoa Faniry izay taony sabotsy 9 Jolay 7 amin'ny 2 ora ao amin'ny FVM Tananandrano Ampandrana. Andriamatora Kotandraimbe Emile, Ramatora Bearchon Vololo Nandrianina Andaniny, Ramatora Zanandrafara Delphine, Ramatora Zafindranay Hollande, Andriamatora Naivo Zakarvony Roland Félix, Ramatora Welson Yarland Edith Francia ankilany dia falomanasanireo ny anatrika ny fanamasinany fanambadian'ny zafiny zanany sy ny fanaovana batisany zafiny ny zanany Yarmiaja sy Mbintsoa izay tanterana ny sabotsy 20 Jolay 7 eto amin'ny FVM Tananandrano Ampandrana amin'ny 10 ora. Andriamatora Andriamanina Valso Paul Bera sy Ramatora Soanana Hary Elisabeth Andaniny, Andriamatora Ratovo Narivo Risara sy Ramatora Lalao Hortense ankilany dia falomampandehanareo ny fanamasinany fanambadian'ny zanany Andriamanana Fentrarivo Nantenaina sy Rivo Arilalao Ami sitraka ny sabotsy 20 Jolay 7 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FVM Montréal Ampandray Itosy. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinany sasany amin'ny fanambadian'ireo dia aoka izy aplaza ndray mandeha ny mpitandrana satria moa tantely mambaona amin'ny fiainana dia tonga ny filazamandroitsika amin'ny finoana sy fanantenany fitsanganany tena maty no mpandrenesanareo fa ny ava-malalinay raha Jean Justine dia nasondray nodiany amin'ny rehefa nivahiny 12 taona teto an-tany hoy ny vadiny Randriana Jean Raymond zanany zafiny raitapo ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa niala tao an-tranony ary efa nalefa tany amin'ny fahasandrazany ao androny soa ary ny fianakaviana namela fararakitra 5,000 ariary. Amin'ny finoana sy fanantenany fitsangatena maty no anam-pandrenesanareo fodimandry ny ava-malalinay Rabe Johnson Samuel ny alakamisy eo amin'ny 20 Jona 20 rehefa nivahiny 13 taona teto antany hoy ny vadiny Rahary Vololo Zanenina dia konina groupe 3 promotion mpiambina ny zanany zafiny zafiafy ndraitapo amin'ny ndraitapo ny vadiny fianakaviana manontolo nofony dia hiala ao an-tranony anio nospatrana tsy nanana loa IVI 44 dia ny alahady 2 Jolay 7 amin'ny 12 amin'ny 12
12 ratandro ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Manosy-Patsana alohan'ny ametrana azy any amin'ny fasan-drazany ao Ambotsorohitra Imerina Varatra. Andriamanitra tompo ny fampinoana ny ampiana re fianakaviana Tsamandroa. Fararakitra voray vakina ny alahady androany dia Topoklahy Raoulson Jean-Claude nanolotra ray alina ariary. Izay indray ny raharantsika teto amin'ny fiangonana. Ity Jesosy ny ampahany fahasoavana nomenao anay arivo sy telo alina sy roa hetsy tsy misy soratra ray alina ampahafolo-karena ho an'ny mahantra 700 sy 4,000 ampahafolo ny tamin'ny karama ray alina ariary fanokanana Ambatomravavy rakopisarona noho ny sorehetra ray alina ariary ansa totaliny 2 alina ariary misaotra Jesosy ampahafolo-karena Jesosy ity Jesosy ny vola 4,000 ariary omeko anao tamin'ny vatra izay nataoko dia mba tahiny herinandro vaovao indray Jesosy misaotra Jesosy afaka fanadinana izy roa lahy kely dia tahiny fianaranay misaotra Jesosy malala vola 4,000 ariary. Ninona angatana ianao amin'ny fivavahana amin'ny finoana dia miainy ianao misaotra fa feno mpanofa daholo ny 3 vila mba mangataka mpanofa ho an'ny vila faharoa ary apetraka pelatananao ny mariazy ny zafikeloko any andafy amin'ny 9 Jolay manolotra vola ray hetsy ariary anaovana ny WVC. Manao tompo ray masina misaotra anao ny BDB fa ianao noaro sy batery ho amin'ny fiainanay manolotra vola ray alina ariary ho an'ny mahantra. Merci Jésus, reçu les CP, merci d'avoir été la curion des préscolaires et les années de première. Je te demande encore d'être avec lui pendant ces années de collège et lycée, de marcher et ses côtés, lui donner sagesse et intelligence, surtout d'avoir crainte en toi, notre Seigneur Dieu. Merci, merci beaucoup. Manolotra vola izy 10,000 ariary, 3,000 ariary amin'ny WC, 2,000 ariary manitra ny fiangonana. Misaotra Jesosy amin'ny fitatananao ny fiainanay, misaotra amin'ny zavadrehetra Jesosy apetraka feno ampelantanao Jesosy ny fikasana rehetra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra vola ray alina ariary mena ny mahantra ny fiangonana Jesosy sarotry indrindra amiko.
itonia zanako fa eto ao reko avoko ireo vavakao miantra miaiky miala elonao mitraka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako fizao tsy afoy anao etsio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatry anao indrindra zadino fa eto ao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay zamanay fa izao hitantananao itonia zanako fa eto ampianarik'io zavabavao ianao ny ampatanjakanao no anton'izao haik'io fa marary nefa nampianao hanakaiky ahy ny zava-drehetra tsy voatery hafaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irerenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay
efatra vola 2 alina ariary misaotra tamin'ny soa rehetra izay nataonao tamiko, mbola apetraka eo am-pialatananao hatrany ny fiainako, tanio ny asako Jesosy, azotrano amin'ny aretiko ao ireriany amin'izay voambara. Amen. Endriavana satria mbola tsy vitan'ny procession dia andeha ho toizantsika nira. Tsindriky mafy kely ilay ho an'ilay eny amin'ny sehatra maitso anala mahitsy amin'ny 15 ny volana Jolay fa maimaim-poana ny fizarana ny valobio ao ivelany aoka izay azo ny tanantsika rehetra tao dia amin'io fotoana io manomboka amin'ny valo maraina mandra-patonga amin'ny 9 riva any misehatra maitso anala mahitsy. Andeha ho toizantsika ny hira asandrato avy ireny ny hiranao ka dia rao ilay mpanjaka lehibe mandra-pavitantsika n'izao procession izao. Asandrato avy ireny ny hiranao ka Tumpuiska derau niasna, tumpuiska deruasina, ulasia rena
Sotran'i Jesosy tsika afaka nanao tanteraka an'izay andao ara-tolotra ho an'ny tompo amin'izay ny fotsika. Ao anatin'izao hira izao hoe fitiavana mandrakizay Dorea. Hitsangantsika rehetra ara nolotra an'izao fanatitra izao ho anao Andriamanitra raitsy toa. Fitiavana mandrakizay tompo, tonitiavana ho an'ny raitsy toa. Sinamalia araka ny otako, le fiandranao sy mamitafo. Lehibe sy manakery anao, efa tenila sana milapana. Sy anterire fa tena sitrako, lony lantanako ny sikako. Ka ho an'i Jesosy tompontsika, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahitany rehetra. Amen. Petraka isika. Misy vaovao vitsivitsy ampitaina amintsika mialohan'ny amaranana ny fotoana. Amin'ny herin'ny androany lahatoy izao dia fanokanana eny Ambatomboravavy anasana tsika rehetra zay afaka makena hifanotrona amin'ireo mpiandry zay hotokanana eny. Ao anatin'izay ny komity ny fikarakarana ny fanokanana eny Ambatomboravavy migataka tolo-tanana amintsika amin'izay fanampiana rehetra azontsika atao dia manomboka ara-pitso dia manantontsika ao amin'ny sekretera amin'ny fifoazana manome an'izay rehetra foitsika hoentina mba ho fanampiana amin'izany fanomanana ny fanokanana ho tanterahana eny Ambatomboravavy amin'ny herin'ny androany izany. Toy ny fanao antsika isan-taona isaky ny fanokanana dia rehefa fanokanana ohatran'izao dia ny alahady hariva eto amin'ny fitandremana tsy misy ny fotoana fivavahana, ary ny maraina kosa dia ny ato ambany sy ny ao ambony no misy ny fitaovam-pivavahana fa ny amrihana fa efatra tsy misy satria ny fandaminana rehetra ny rana tamin'ny Biraofolobe sy ny teto anivo ny fitandremana dia ny dekona rehetra eto amin'ny fitandremana tany Nanandrano no andeha isahana ny fitaovam-pivavahana rehetra mandritra ny fanokanana any Ambatomboravavy dia izay zany no ampahafantarina antsika. Ankoatran'izay dia efa misokatra somatsara ny kaonty eto anivo ny fitandremana tany Nanandrano, izany hoe kaonty any amin'ny banky atsika fitandremana tany Nanandrano manokana. Ka ho anao izay vonona ny anome chèque zany na
ho an'ny fiangonana eto amin'ny fitandremana taninanandrano dia soratanao amin'ny anarany hoe fiangonana reniny taninanandrano FPVM. Fiangonana reniny taninanandrano FPVM, izay zany no soratana ao anatin'ny chèque izay ho ataontsika. Ankoatran'izay tamin'ny filazana andraraham-piangonana teo dia nisy ny filazana araka ny tapaka tamin'ny mpihefidraraha tambolana teo an-dada sy ny solotena ny bravobe fa isy ny fanankatolana ho an'ireo izay efitrano tsy miasa atao anatin'ny fitandremana mandritry ny fotoana andavanandro. Ohatra hoe tsy miasa ny any amin'ny efitrano fa 318 ny andavanandro, akoatra ny sampana ny 314 dia hikaton'ireo. Ny antony dia misy miditra any tsy fantatritsika raindray. Ohatra koa ny ato amin'ny fiangonana rehefa manomboka amin'ny 9 maraina no manomboka maraim-baovao, mifarana ny fotoana raindray amin'ny 5, amin'ny 9, miankina amin'ny fianarana mety amin'ny 7, dia rehefa vita izay dia mihidy daholo ny fiangonana. Ny antony dia izao mba hitsinjovana ny fahamasina ny fiangonana, satria rehefa mandehandeha ao dada rehefa amin'ny riva, satria efa tamin'izany moa izy ity no tapahana fa napetraka daholo ny fandaminana rehetra vao tanterahana, dia betsaka tsy fantatra tsony na zanakitsika na tsy zanakitsika, ino olona roa mivavy silamo miafinafina azy mietsy amin'ny sisiny etsy amin'ny toerana rehetrarehetra, dia izay no nanapahana hevitra ary tsy fantatra tsony hoe mijanona hatramin'ny firy, dia izay ny antony anisany nanaovana azy. Ny antony faharoa koa dia ho fitsitsiana eo amin'ny resaka jirama, satria fantatritsika fa farafahakely ny isam-bolana ny jirama atsika 4 millions d'ariary na 5 millions d'ariary. Ka rehefa tonga ny fotoana mandehandeha ao dada na mahita eo raindray ny tompona ndraikitra misy olona etsy dia vao maizimaizina dia lasa tonga dia apreto daholo aloha ny jiro, dia manomboka izao zany raha mihidy io anatanteraka n'izany efa misy tompona ndraikitra no tendrena amin'ny fanatanterahana andreny dia aokontsika tsy ho tesitra fa ny tranon'Andriamanitra dia trano fivavahana ary ho atsaintsika indrindra ny fahamasinana. Eo ihany koa fisian'ny olona miditra ato anatin'ny fiangonana tsy fantatra fa mipetrapetraka eo dia misy very poketra tsy ny alahady ihany io tompoko fa na ny andavanandro ary. Rehefa mandeha ny sécurité sy ny mpiasa amin'ny fiangonana rehetrarehetra ato mitady sarotra be no mijery an'ilay olona satria be da be ilay efitrano mivoa nefa tsy misy mpampiasa. Ka noho izany no antony koa angatahana antsika rehetra vonona mpiasa atao anatin'ny fitandremana taninanandrano misokatra mihitsy ny fiarahana miasa tsy miova fa ohatry ny taloha, fa mba hapetraka ny fangatahana mba ho fantatra hoe ao amin'ny efitrano fa azao tsika no anatanteraka fivorinana anao zavatra dia ho sokafan'io fa ny ankoatran'izay dia mba ho hidiana kosa mba ho hitandrovana ny fahamasinana ny atao anatin'ny fiangonana. Ary farany raha piso dia hanomboka anatanteraka ny fanadinana BPC ireo zanakitsika ireo samy mitrotro ambavaka ary ho anareo ankizy ny teny napetraka mandrakariva tamin'ny vavaka ho amin'ny mpanala fanadinana anome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka alehanao ho Jesosy hitsinjo anao ny masoko. Mivavaha araka ny nampianarina alohany andraisanao an'iny sujet iny dia mivavaha ary apetrao amin'ny Jesosy ny fanadinana izay ho ataonao fa raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Misaotra tompoko. Amarana izao fotoana izao itsika ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra kosa mijanona manasanao Jesosy fa ianao izay ndeha hody raha mbola tsy mpandray izany mino fa ho be deaibe ny rotsaka hiditra ho mpandray fanasan'ny tompo hanapa-kevitra eo amin'ny fiainana izany. Ary izany nanaovantsika ny ity hamaranana an'izao fotoana izao hoe lalam-baovao izay mikodana no diavina izao no fenona fampanantenana sy fiainam-baovao hitsangantsika anao an'izany iray izany dia hivavaka ary mangatà mihitsy ianao amin'i Jesosy eto fa tsy maintsy hivaly mivavaka ao na iza tonga teto ka ny mino rehetra homen'Andriamanitra kanana vaovao izy
rehefa famonjena tompoko tsy eto fa ny amin'ny tranonao no ratovintsika tsirairay avy ny atakitsika eto ho raisinao any atokantranonao ka dia tonony amin'ny fahefan'i Jesosy izay tianao angatahana androany fa eto izy miaino anao. Jesosy eo farana ny fotoana ny mpandray fanasan'ny tompo hiray latabatra aminao androany fa mangataka aminao kosa Jesosy amin'ny fahefanao no anaovanay an'izao vavaka izao androany mba ho tanterahanao ho an'ny mino rehetra ny teninao hoe mangata dia homena ary dondomy dia hovaina ka niza tonga eto Jesosy ray minitra dia ray minitra dia ray minitra tsy fantatro jiaby izay angatahany tsirairay avy fa matoka fa hitsangana eo anilan'ny tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana izao hiaino ny fitarainany tsirairay avy hiaino hiara-ny feoanay Jesosy. Zany Jesosy mialatsiny raha manapaka ny tenin'ny tsirairay avy fa fantatro dia tokana ihany tompo tsara indrindrany malala ny lalana heverana anay tsirairay avy ianao. Jerevarany mpanao fanadinana BEPC manomboka rapitso Jesosy hanolo-tsaina azy reny ianao hanome hery azy fahasalamana tompo tsara indrindrany. Jerevoko ny tokantrano tsirairay avy Jesosy eo mety misy tonga eto manana vady maditra na zanaka maditra mety misy tsy anasa mety hidirana trosa maro samihafa mangataka aminao Jesosy ny tananao tokoa tsy fofa mahavonjy ka androany izy raha nitaraina taminao Jesosy tononiko amin'ny herinao sy ny fahefanao androany ny fandresena ho an'ny tsirairay avy tompo tsara indrindrany izay tonga teto amin'izao fiangonana Taninanandrano androany amin'ny fito izao. Dia misaotra Jesosy fifaliana ho anay mpianakavin'ny finoana kosara tompo tsara indrindrany miray feo amin'ilay nampianarinao anay manao hoe rainay eo izany an-danitra ho amasinina ny any anaranao ho tonga any amin'ny fanjakanao ho atao any ny sitraponao hety hatany tahakina any an-danitra meo anay ny onanina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay dia aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay ray sy ny tsodrano izay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anareo tsirairay avy. Aza matahotra fa ny zavatra tsy hain'olona tao hain'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao ary ho henony Jehovah neny fitarainanao manomboka anio mandra-piavina eny amin'ny rahoan'ny lanitra ho amin'ny fanahinareo mandrak'arivany ny fanahin'i Kristy Jesosy. Saotra Jesosy, saotra fanahy masina. Faly ny foko faly dia hitsaotra iantso
mafiry tsy navelanao irera afaloty anao ira ora era ny filoko tsy navela ayandre afatsy ny feny faendrena ka misaotranasa dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny mpandray fanasan'ny Tompo mipetraka mahereza tahiny Jesosy daholo isika rehetra.
nifaraka ny tsy mahita faritra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ihany tokan'Andriamanitra Andriamanitra Jizaia Jiza Andriamanitra Elizaira Andriamanitra Vetsepanana Andriamanitra Zenatatanana Andriamanitra tena tsisipanana Andriamanitra tsy mba natahotahana Andriamanitra Jizaia Jizai Andriamanitra Elizaira Andriamanitra Vitsimpanana Andriamanitra Sinatakanana Andriamanitra Jizaia Jizai Andriamanitra Elizaira Andriamanitra Vitsimpanana Andriamanitra Sinatakanana Andriamanitra Sinatakanana Andriamanitra Sinatakanana Sotra tompoko ndeha tsika ry havana araka hitsangana anatrika an'izao fanasana masina izay anasan'ny tompo atsika izao. Manoloana antsika eto ny tompontsika ilay tena tia anao tsy mahafoy anao nitady anao nandritry ny herinandro dia ankehitriny izy manasa anao ireo latabatra aminy tsaroa fa mpanjaka ambonin'ny mpanjakany fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra no ananany nefa dia midiny ety izy androany iresatresaka aminao izarany fitiavany aminao manahoana kosa ny fahavononanao hiatrika ny tompo. Hanome voninahitra an'Andriamanitra isika, voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henoko ny voninahitra tany rehetra. Afaka mipetraka ianareo. Indrindra mantsy ny tenin'ny tompontsika hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa izay mino Jesosy no manana ny fiainana mandrakizay. Nrazanareo ninana ny manantany nefitra izay volavolain'ny tanan'Andriamanitra natolotra Andriamanitra nefa maty ihany. Fa ity no mofo ny tompo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay rehetra mihinana azy. Izao ny mofo velona izay midina avy any an-danitra ho ny tompo. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia nofoko ny tompo ho fiainan'izao tontolo izao. Gaga ny Jiosy, ataon'ilay ty ahoana re no ampinana anay nofony, ataonay ahoana ninana nofo velona, isotro raha velona. Kanefa ny tompo namaly, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Fa izay mihinana nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana ny fiainana mandrakizay, ary izao no anangana azy amin'ny andro farany. Kanefa ho ny tompo, na ho fihinana no mihinana sy misotro ianareo, ataovy izany ho fahatsiarovana. Andaontsika tsiaro ny tompo. Indraindray adinontsika ny Jesosy, variantsika amin'ny fombafomba, variantsika mitsangana mipetraka, adinontsika Jesosy ilay nanolotra ny tenany. Ka andeha ataontsika ny hira atao amin'ny firana protestanta fa 7:100. Maniry mafy o tompo, hialoko eo ambany hazo fijalianao, hibanjinantsika anjany tavan'Andriamanitra izany. 7:100 andininy voalohany ihany.
andeha aritsika araka hitsangana anatanteraka n'izany izy zany tompoko. Ny tompo manoloana anao dia avereny kely mihitsy ny tantara rehetra izay nataon'ny tompo noho ny fitiavany ahy sy ny fitiavany anao. Vavaka isika tompoko, manaja anao izay tompo. Ilay Andriamanitray tsy mahafoy anay na nandao anay. Tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao dia nomena ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zahay anie zany tompo, nilaozanao ny lampanao dia nidiny ianao ny aina ny zavatra ny ainanay. Na tsy aro mangatsika tahaka anay, na tsy aro nona tahaka anay, na tsy aro narary nitomany tahaka ny tehiteny anay mihitsy ianao hoe tsapako avokoa anie ny zavatra tsapanareo rehetra. Sotra Jesosy, nampianatra anay nao fianarana be dia be, ny fahalemem-panahinao, ny fanetretenanao, ny fitiavanao ny rahalahy, fitiavanao an'Andriamanitra. Fianaranao anay zany, tsaronay zany tompo androany. Indrindrandrindra ny mafy indrindra taminao nitondranao ny fahotanay rehetrarehetra. Tsy misy fitiavana lehibe noho izany tompo dia ny mahafony ahy no anyssakaizany. Fa zahay le tena ratsy indrindra, zahay no nitipin'ny fitiavanao dia ny aretanao ny mafy indrindra. Sotra Jesosy, ny angatany aminao tompo ary amasiny izao fotoana izao, reo ny famantarana, ny mofo, ny angatanay ny fananao mihitsy tompo ny asa ty anatinay, ka ataovy tena tahaka ny mandray anao mihitsy zahay, fa tsy ny mofo ny zava-dehibe fa le anao Kristy miditra ao anatinay. Tahaka izany koa ny kapoaka, ho hitanay sy ho tsapanay mihitsy ny ranao anadio anay, ho afaka amin'ny falitony ny fonay, ny sainay, ny tenanay rehetra. Tahaka an'izany koa ny diakona tompo, ianao mihitsy no avy eny akaikinay eny, hijery anay, hibanjina anay amin'ny fitiavanao, ary izay rehetra masino mendrika ao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony angatanay izany. Amen. Petraka ianareo. Fa Jesosy tompo ry havana tamin'ny alina izay amadiana azy tena indray ny mofo, ka rehefa avy nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy tamin'ny mpianatra, ity ny tenako ho anareo, atao izao fahatsiarovanahy. Ary tahaka an'izany koa ny kapoaka rehefa avy nisaotra izy dia hoy izy, ity ilay kapoaka ny fanekena vaovao ho anareo, ataovy izao fahatsiarovanahy. Fa naoviana ho ny tompo ianareo no mihinana amin'itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara ny fahafatesan'izy tompo mandra-piaviny. Amen. Andeha ary fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny fizarana izao famantarana izao ho eny amintsika tsiraray avy, andaontsika tena hiverina hibanjina ny tompo, hiverina hibanjina ny soratra masina, hiverina hibanjina ny fitiavan'Andriamanitra. Ka andeha ataontsika ny andininy faharoa tamin'ilay hira 7 amby 100 teo, ny azo nijalianao tompo no hitazanako, ny tenanao izay nijaly mba ho avotro.
ny azony jany ny tenanao izay mijaly mba ho avitra ka dia kosa an-dranomasy-pitiavana mitafako ry tompo fahafakely indraindray ry havana tsika olombelona rehefa misy fahazarana dia adinontsika ny tena zava-dehibe. Rehefa ianao ohatra ny hoe zatra hoe mifoha ianao amin'ny dimy dia miomana ianao dia izay foana ny fiainanao dia lasa adinonao hoe ay moa za rehefa miomana manasa tarehy aloha dia miborosy nify dia manasa tanana fa lasa mandeha ho azy. Dia indraindray ihany koa tsika ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra lasa mandeha ho azy dia adinontsika fa ny soratra masina dia milaza mihitsy tsy misy marina na dia iray akory aza. Akoatra nyray tsy misy. Eritreretintsika hoe rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia marina. Eritreretintsika hoe rehefa mitombo amin'ny fanompony tsika mpandray fanasan'ny tompo, mpiomana, mpiandry sisa dia lasa marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsaroa fa eo anatrehan'Andriamanitra tsika dia tahaka ny lamba fotsy miosindra mena ary mianjanjo eo anatrehan'Andriamanitra izany. Andriamanitra nefa masina mankahala ota dia eritrereto amin'izany dia n'Andriamanitra milaza hoe halako ny fivoriana masina ry havana samy mandinika ny tenany androany sao za sao ianao ilay lazain'ny tompo hoe mihinana sy misotro amin'ny fanatsy mendrika. Ry havana andaontsika tena anantona ny tompo androany, andao tena netry teny eo anatrehan'Andriamanitra hoe mpanoty zahay tompo. Fa ny soratra masina milaza mihitsy any amin'ny Jakoba 1:9 na iza izy mitandrina ny lalàna fa diso amin'ny ray loha diso amin'izy rehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra na 0/20 na 20/20 tsy misy moyenne izany. Lalàna nefa rehefa totaly 3:30 senjato nisany ao anatin'ny Baiboly. Vitanao ny 12 senjato diso amin'ny ray ianao mampamangy. Andaontsika teny amin'ny tompo hoe za Jesosy mba maniry tsy aditra intsony na ikiry, mba hiova foka tsy any, mba ho sakaizanao tompo mandrakizay doriny. 1 ihany nataontsika hanantonantsika trany ny tompo. Sawane Jesu kamba maniry si aditri sunina inkiri fa iuvafu kaziania usakaisana mazakiza Sawane Jesusi Maziuvina Utepulina Sawane tamin'izany fotoana ry havana ny Jiosy nieritreritra hoe satria izy taranaka Abrahama, satria izy taranaka nofidian'Andriamanitra dia efa voavonjy izy.
tamin'izay indrindry Jesosy tena tezitra dia niteny hoe nareo izy dia avy amin'ny devoly, zanaky ny devoly, dia izay ataon'ny rainareo ihany no ataonareo ihany koa. Tezitra ny Jiosy, zay zanaky Abrahama kanefa Jesosy niteny izay rehetra manota dia andevo ny ota. Ry havana, aza dino fa tsy hoe nanota isika dia izay mampanota antsika hoe satria ianao nangalatra kely na satria ianao niteniteny foana dia tena mpanota, tsia, fa satria isika mpanota dia tsy mahay afa-tsy ny manota isika. Dia niteny mihitsy ny apôstôly Paoly hoe ny ratsy izay tsy sitrako izany foana ho izy ny vitako. Izany ve ny fiainantsika? Mba te io vao tonga ny taom-baovao amin'ny taon'io dia tena anao an'izao mihitsy, zao mihitsy, misasaka ny taona zao, vita sa tsy vita? Tiavin'Andriamanitra fatratra nefa izao tontolo izao. Fantatr'Andriamanitra amin'izay hoe raha ny herin'ny tenantsika tsy mahavita, malemy eo anatrehan'ny nofontsika, malemy eo anatrehan'ny devolontsika. Izay nampatonga an'Andriamanitra nandefa ny sanany latokana. Aza dino izany, indraindray ohatra ny eritreretintsika hoe lany atao ve ary Jesosy? Leo fiadanana atao an-danitra dia andeha mba hidina any ambonin'ny tany, fa izany nahatongavan'ny Tompo mba hanavitra anao. Andeha arintsika hanantona ny Tompo hatrany. Andeha arintsika tena hoe hangataka amin'ny Tompo hoe mba hiasa eo amin'ny fiainantsika mihitsy, mba hananantsika an'izany fiainana miaraka amin'izany. Ny foky mpamonjy mangetahetanao, maniry lalandava hikambana aminao, tsy afaka ao am-poko ny faniriananao. Ataontsika izay hira izay 700 firana protestanta andininy voalohany ihany. Ni boky Hébreu havana dia tena mampianatra antsika mihitsy ny fampitahana, ny fivavahana Jiosy sy ny fivavahana izay ampianaran'ny Tompo amintsika dia isika kristianina izany. Taloha raha nantona an'Andriamanitra ny olona satria nahatsapa hoe mpanota dia tsy maintsy mandrasaka raha, ary tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra izay vao afaka manantona an'Andriamanitra. Mba fantatrao ve fa izay nampatonga ny Tompo tsy maintsy ny vakiana ny nofony, mba handatsaka ny rany hanadiovana anao. Hoy ny soratra masina hoe fa fonombola mpanota isika dia Kristy mihitsy nefa tonga ota mba hanadio antsika. Tahaka ny hoe misy tavoahangy anankiray, misy rano maloto tena maimbo, dia Kristy ilay tavoahangy madio, manitra, mamirapiratra. Dia tonga Kristy dia nafindra tao amin'ny Kristy avokoa ilay rano maloto tatao amin'ilay tavoahangy anankiray. Ry havana rehetra malala amin'ny Tompo, tsy misy afaka manadio ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny rany kristiano afaka hanadio antsika, ho afaka amin'ny tsy fahatanterantsika rehetra. Androany raiso izany. Androany tena teneny mihitsy ny Tompo hoe mila mpamonjy a Tompo dia ianao izany. Dia andaontsika tena hiverina andray an'ny tompontsika mihitsy, ho mpamonjy ny fiainantsika mihitsy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Kristy, ka raha tsy manaiky diovintsika dia tsy hanana anjara aminy. Anao a Tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao, nefa mila ho atsanga ny finonanao hanadiovako anao, dia ataovy tahaka ny hitanao mihitsy ny endrikao sy ny fahotanao
hanantona ny tompo mba ho dioviny. Fantatrao ve fa ny soratra masina dia milaza fa fahafatesana no tambony ota. Isaky ny manota zany ianao dia mahazo karama fahafatesana. Isaky ny manota ianao dia mahazo karama fahafatesana. Mino fa samy mahay multiplication daholy dia samy manao kajikajy hoe firy. Fahafatesana puissance safiry, fahafatesana impiry no efa mendrika ao aho sy mendrika ao anao. Kanefa lalina ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay zanany tsy nalala ota. Zany Jesosy zany anie tsy mba nanota, tsy mba mahay an'izany manota izany. Dia ny kapoka tokony hiatra aminao no natontona tao amin'Andriamanitra, natontona tao amin'i Jesosy. Raha ianao no tokony hororana, Jesosy no hororana. Raha ianao no tokony hotevatevaina no nataonao ihany no nataonao fa tsy hoe netraketraky ny tany, dia Jesosy ny lanjan'izany. Andao mba hiteny amin'ny tompo hoe atokany ary ny fiainako tompo anao ny asanao. Raha zany ny vitanao tamiko, inona kosa no mba ho ataoko anao? Hoterena foana vendana mivavaka, hoterena foana vendana manao an'izao. Fitiavana ny ilain'Andriamanitra fa tsy fanerena. Atokany ny fiainako anao ny asanao. Atokany ny fiainako anao ny asanao, anjerisy ny fahasoavana. Vina ny ao amin'ny riana voalohany raha efa navita dia mba hampiretina ny jiro famantarana tompoko. Ankehitriny ary havana, fantatrao tsara zao fa mpanota ianao. Fantatrao koa fa efa nisy ny solo ny fahotanao. Inona sisa ny andrasana aminao? Ny fanekenao. Tsy zavatra sarotra, fahasoavana ho ny tompo no namonjena anareo, tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'ny asa zany. Ndra ho isy ireare. Tsy mitady zavatra sarotra aminao ny tompo hoe tsotra kely, ianao manaiky ho dioviny. Ianao manaiky mba hoentiny ho fahotanao io. Ianao manaiky mba hatolotra ao, avotsitra ao amin'izay hoe io Jesosy tsy vitako tsony tompo, tsy resiko tsony ty tompo. Avelao anaovany azy fa hainy zany. Dia tsika hiteny ny tompo hoe manantona ary atompoka miondrika
hanoroka ny tongotra ao masina, tena hanoroka ny tongotry ny tompo sika. Izao izay olona tsy mendrika avozy tompo ho anao, hiaraka hitsangantsika hanantona ny tompo. Aza tiandry havana fa tsy zavatra mora simba tahaka ny fiara, trano, volamena zay irin'ny fonao nanavotananao tamin'ny fitondran-tena tala, fa ny rasoan'i Kristy eo aminao Jesosy zao hanadio anao. Tenenao an Jesosy amin'izay le zavatra tena mahatery anao, inona ny zavatra mamatotra anao, resao any tompo zany fa eo akaikinao eo izy. Hoy Jesosy aminao, ity ny tenako ho anareo, misaora azy ao am-ponareo. Mandroso Jesosy tonga soa, fa manerana ny fanatrehana, maniry ny fo toerana, kasi ho aho Jesosy fa manaterana hoe fafarany izay ilaiko sy tiako leo anilana. Hoy ny tompo aminao, ity rako ty ilay ranon'ny fanekena vaovao nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka, raiso amin'ny finoana zany famelan-keloka omen'ny tompo anao zany, misaora azy ao am-ponareo. Sotra Jesosy, tsy tanay tsony tompo zay tenenina afa-tsy ny hoe misotra, fa ny maloto indrindra no ny diovina tamin'ny ranon'ilay tsara indrindra. Iza tsony moa no afaka hiteny, ary tanteraka aminay ny soratra masina, iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, fa efa Kristy no nanamarina azy. Sotra Jesosy, Jesosy sakazana, raha ny olona mety mandao zany zay irin'ny fonao mety mandao zany, fa Jesosy rery ano any tsy mba mandao. Itongio mihitsy androany Jesosy anay anao Jesosy. Tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Petraka ianareo, mifalia ary fa tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanavotra anao, manomboka izao tsarovy fa tsy ianao intsony no hiantoka ny fahotanao,
fa omeo an' jesosy zany ho alohany isan'andro. Ary olom-baovao ianao tanteraka ny ten'Andriamanitra raha misy olo amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Mioby ny fanahiko fa voavondry zao ny ratra ny mpamonjiko no misy aim-baovao tao anatin'izany no anoizantsika ny fanangonana ny kapoaka sy ny fanatitra ho an'Andriamanitra. 3:7 3:7 mioby ny fanahiko ny rarany Jesosy no tena votroka sambatra. Ny ratra ny mpamonjinao ny fokom-bajereo, ny ratra ny mpamonjinao fanasitrana anao mba ho fiainanao. Ny rany Jesosy no tena manaova devy amin'ny devolo mitsandroany mba mipitary ery fo nikatra tapaka. Miajambana izay nanjo izao dia afaka. Ny rany Jesosy no tena votroka sambatra. Diavana zarovy fa raha mananan'olona trosy ianao dia misy ny teny hoe alohako ny trosanao dia efa nalohany le trosy dia mbola nanan'le olona trosa indray ve ianao sa tsy hananantsony. Izay no mampatonga ny tompo amin'ny teny hoe olom-baovao izay ao amin'ny Kristy. Efa nafahan'ny tompo ianao dia aza manaiky tsony asiana fanandevozany ny devoly, fa manomboka izao mifankazara amin'tsitoy ianao dia adana mianara amin'i Jesosy, mihaino ny feon'i Jesosy, mananatra anao fa ny tompona metoky izay rehetra nandray azy dia efa nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Mifindra ao aminao ny toetra an'Andriamanitra dia ataovy mihitsy izany hoe ny toetra an'Andriamanitra no tahafinao eo amin'ny fiainanao dia angatao izany. Ary ny tompo mbola nanome toky hoe fa andefa ny mpananatra ho izy dia ny fanamasina. Angatao ifanamasina io ananatra, hitaridalana, hampianatra, hanory lalana anao fa hareny io omen'Andriamanitra izay rehetra nandray azy dia ampiasao izy. Ety ampamaranana dia izao manome toky antsika ny tompo. Andeha ny jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Jaona 4:12. Filazantsara an' Jesosy Kristy tompo nosoratany Jaona, Matio, Marka, Luka, Jaona. Ao ihany ny Jaona fa sao dia hoe tavela le trano. Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'ny tompo miara-mamaky sika manao hoe aza malahelo ny fonareo no an'Andriamanitra ohatran'ireo izy ary raha andeha amboatra fitoerana ao anareo. Amen. Mazava fe tompoko. Aza adino ny soratra masina, indraindray tsika adinontsika ny soratra masina dia miteniteny foana. Aza malahelo ny fonareo. Ianao motomototra miasa io teneno mihitsy ny fonao rehefa ivoaka ny trano hoe aza malahelo ny fonao. Fa ny tompony efa nanome toky fa andeha ao izy aninona ka rehefa nandeha nanamboatra fitoerana ny tompo azo antoka izany sa tsy azo antoka ny toeranao.
mpamitaka angany Jesosy nao. Ny olona izay nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, marina fa tsy sarisarany, plasy rezerveny any. Efa rezerven'ny tompo anao zany satria izy nanome toky fa namboatra fitoerana, ary any amin'izay toerako izy. Dia ho ny soratra masony Andriamanitra tsy nitana anjanan'ilay tokana fa nomeny maimaim-poana ho anareo zany rehetra zany. Motsy omeny anareo miaraka aminy kova ny zavatra rehetra. Raha ny mandrakizay ary nefa noasoren'Andriamanitra, izay eto ve ny tsy omeno anao raha mino ianao, raha manaraka azy ianao, raha mihaino ny feony ianao. Dia izany indrindra naoka tsy ho adinitsika. Ny any amin'ny rihana voalohany ve tompoko mbola tsy vita foana, fa mampiresaka ihany paster eto fa tsy mety mirehatra le jiro. Tsarovy riavana zany rehetrarehetra zany. Zay sorantsika ny tompo riavana raha afaka niombina tamin'ny tenany sy ny rahantsika, afaka nahatsiaro ny tompontsika, ary afaka nanavao ny fanoloran-tena sy nahazo fanantenana vaovao indray isika. Andeharantsika araka hitsangana hamarana an'izao fotoana izao. Andao mba hideran'ny tompo hoe Jehova o derainy ianao, ankalazaina ny anaranao andiny ny voalohany dia hivavaka isika orinan'izay. Ataontsika hitehaka ao an'Andriamanitra satria sarobidy loatra no nomeny atsika sy nataony tamintsika. Jehova o deraina ihany, ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manana, faraina io, faraina io. Tanana anankiroa tsangatsika, ankaviny voalohany. Jehova o ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manana, faraina io, raina io mandray, faraina io. Tehaka mafy ho an'ny tompontsika rehetra. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery any. Raina eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety atany tahakina ny an-danitra. Eo anay aloha ny anasazaonay, ary mamelaka tahakina melana izy melaka taminay, ary aza mitondra ny raisontsotran izay tonona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ray ilay namorona an'izao rehetra izao, ilay tianao tsy miovana, ho maritsy aneo ary mandrakizay. Ho amarininy aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny rany teo amin'ny hazo fijalinany ny fitiavany, ka nadio anao izy, hanafaka anao izy, hamonjy anao izy. Ary ny fanan'Andriamanitra ny hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra, hampianatra anao ny lalakalehanao, hiaro ny fonao, hiaro ny sainao, hiaro ny tenanao manontolo, ka tsy anatsiny mandra-pahafin'i Jesosy Kristy tompo hitsena antsika indray eny amin'ny rahony lanitra. Sotra Jesosy, hoy Jesosy aminao androany, ampo anao ny fahasoavako. Ho anao kosa tompo ny voninahitra mandrakizay, dia misandratany amin'ny avy indrindra mpanjako, fa mendrika ho anao ny fanjakana, ny fanapahana, ny dera, ny aza, ny voninahitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Toa tanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mahazo toerantsika tompoko dia manaraka ny fandaminana amin'ny fivoahana. Tahiny tompo isika rehetra.